Fanapozinana ara-tsakafo very enina kilao ilay mpilalao baolina kitra malaza Mbappé. Tratrany fanapozinana ara-tsakafo noho ny fihinanana akoho ikilan'ny Mbappé mialoha ny angany ekipany ho an'ny Etazonia. Very enina kilao izy tao anatiny izany. Mikroba tao anatiny akoho no voalaza fa nahavoa azy. Fa ny malaza eto an-toerana kosa dia azo aloha mobile money ny sarany passport. Tafapetraka tamin'ny talata lasa teo ny rafitra ahafahana mandoa ny sarany fanaovana passport amin'ny alalan'ny mobile money hoy ny avy ao amin'ny tahirim-bola am-panjakana. Natao izao hetsika izao ho firisona any amin'ny fanavoazana ho moderna ny asa-panjakana. Tsy vitsy ny zavatra izay asiantsika resaka ato anatin'ity video ity fa mialohan'izany zavatra rehetra izany ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonneny chaîne antsika ary asio j'aime ny video indrindra aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Hiresaka indray ny mikasika ny fanadinam-panjakana BPC any amin'ny Cisco Toliara voalohany iny isika 77 faingo 720 isanjato ny tampahafahana BPC 524 any antoerana. Nivoaka ny maraina teo nivoaka mpifidianana BPC ho an'ny farimpiadidim-pampianarana Toliara voalohany 170 amin'ny ireo 503 nanala izany no afaka izay manana tampahafahana 77 faingo 720 isanjato. Manoloana ity tampahafahana fanadinana BPC ity mo dia nahitana fihenana izany tampahafahana izany tamin'ny ity taona ity raha nitaha tamin'ny taona lasa noho ny fisiany fanaraha maso hentitra no antony hoy ny avy eo anivon'ny Cisco Toliara voalohany. Ny nalaza ny tamin'ny androandroany mo dia resaka fitokonana izay nataon'ny mpiasan'ny Jirama. Ity sary hitantsika ity mo dia Jirama Fianarantsoa nitokona ireo mpiasa ary tsy misokatra ny birao. Mihidy tanteraka ny birao Jirama ao tsy an'olon-droa Fianarantsoa nanomboka ny androany maraina teo ao anatin'ny toeram-piasana ireo mpiasa no mitokona tsy miasa mijanona avokoa ny asa miray feo amin'ny mpiasan'ny Jirama manerana any Madagasikara izy ireo amin'ny tsy fanekena ny sata vaovao izay ambaran'izy ireo fa hamotika ny orinasa sy ny vahoaka. Toy izany ihany koa ny any Toamasina mikatona ny masovo ary nobanana fiara lehibe maromaro ny eo anoloan'ny birao. Tsy misy ihany koa ny fandraisana ny mpanjifa ireo mpiasa kosa mitokona ao anatiny ao. Araka ny hitantsika amin'ny sary ity mo dia nobanana fiara lehibe maromaro ny eo anoloan'ny birao. Torak izany ihany koa ny Jirama Toliara miroso amin'ny fitokonana ihany koa ireo mpiasa eo anivon'ny Jirama Toliara ny androany nikatona avokoa ireo sampandraraha rehetra androany ao anatin'ny hatrano no manao izany fitokonana izany ireo mpiasa. Ny any Mahajanga ihany koa dia araka ny hitantsika amin'ny ity sary ity dia mikatona avokoa ny sampandraraha rehetra ary manao fitokonana toy ny mpiasa rehetra manerana ny nosy ihany koa izy ireo. Fitokonana sy fitakina ampilaminana izay ataon'izy ireo ao anatin'ny lakoron'ny Jirama Marolaka. Manoloana ity grève ny mpiasan'ny Jirama ity mo dia raha araka ny loharany vaovao izay hita tao amin'ny pejin'ny Vaovao-Nikolo TV mandeha ny raha matahora sy ny fanerenan'ny mpiasa hiasa hoy ny mpitarika ny fitokonana. Miandry ny ministra eto izahay hoy ny mpiasa hifampiresaka nanamafy ny tambaben'ny Jirama fa tsy hiverina hiasa izy ireo raha tsy mivaly ny fitakina. Naneho ny heviny mikasika ity grève izay ataon'ny mpiasan'ny Jirama ity mo Andriamatoa Polo Emilio ary toy izao ny fanehoan-kevitra izay nambarany hitokona mandavataona ianareo raha amin'ny toerana vahoaka hoy Polo Emilio Raholinarivo. Nilaza sy nanambara i Polo Emilio manoloana ny fitokonam-be izay ataon'ny mpiasan'ny Jirama fa raha hampandavina faktiora sy ho tapahana jiro sy rano mitovy aminay vahoaka ianareo dia mety hanao fitokonana mandavataona. Ary nametraka fanontaniana ihany koa ity Andriamatoa ity ny hoe raha ianareo hoy izy ny teo amin'ny toerany vahoaka tapaka jiro sy mba fananana very fitadiavana tapahana jiro sy rano raha voatara sy tsy mahalo faktira dia mety inona reno hitranga
hoy ny fanontaniana izay napetraky ny Polo Emilio. Marina fa nanomboka androany ny fitokonam-be izay ataon'ny mpiasan'ny jirama manderana any Madagasikara manohitra ny sata vaovao ity orinasam-panjakana ity ho société anonyme. Namoaka ny fanehoan-kevitra momba ny fitokonan'ny mpiasan'ny jirama ihany koa Iramatoa Lalatina Rakotondrazafy ary toy izao ny fanehoan-kevitra lavalava izay nambarany. Tsisy tsy menomenona isika mpanjifa rehetra mikasika ny délestage lavareny hoe io ve dia tsy ahitana vahaolana hatramin'izay. Mamahaolana nefa ny tompona andraikitra ankehitriny gaga indray ny tena fa misy mpanao politika mpanohitra indray manohana ny grève ataony ireo syndicat izay manakana ilay famahana olana sy drafim-panarenana. Fa inona izany ny tena tadiavina? Izany hoe tokony avela eo izany ilay orinasa fa tsy andraisana fepetra fanarenana kanefa efa ho roapolo taona mahery no ny raha nahita fa mikorosy fahana mampijaly vahoaka amin'ny vidinjiro sy rano lafo nefa tapatapaka lava ilay orinasa hoy ny fanehoan-kevitra izay nataony Ramatoa Lalatina Ariety. Efa nanao fanazavana lava ny jirama mikasika ny fepetra rehetra ho raisina ny sata vaovao izay tsy maintsy hanarenana ny orinasa dia misakana ny syndicat milaza fa mamono ny vahoaka sy mamono ny mpiasa ilay sata vaovao. Inona ilay lazaina fa mamono hoy ity Ramatoa ity hatrany. Efa mazava be hoy ity Ramatoa ity hatrany fa tsisy privatisation izany ary tsisy fanesorana mpiasa fa fanarahana ny drafim-pandaminana ny fandehanana misotro ronono no hatao. Tsy misy convention collectif voakasika ka sanatria hoe hikitika ny zony mpiasa izay efa droit acquis. Vakina tsara fotsiny aneny fanazavana efa tena mazava be ny nataon'ny tompona andraikitry ny jirama azo tazomina amin'ny ireo teniny ireo izy raha ohatra ka ahina tsy hanaja izay nolazainy. Nilaza hatrany moa ity Ramatoa ity ny hoe mila amparina ilay plan de redressement tsy afaka manao omelette isika raha tsy mamaky atody fa ilay fitokonana lasa misy fofona hafahafa ary toa voamaika aza ilay mpanjifa indray no atao takalonaina izay efa mikaikaika amin'io resaka délestage sy ny tsy fampiandrano io nefa ny faktira midangana dia midangana tsisy fihenany akory. Noho ny farany tamin'ny fanambarana izay nataony ity Ramatoa ity moa no nilazany ny hoe asam-bahoaka na service public laharam-pahamehana ny famatsiana jiro sy rano tsy azo tapahana amin'ny fanaovana grève. Izany no manamarina ny réquisition toboko jereo ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Izany moa ny fanehoan-kevitra lavalava izay nataony ity Ramatoa Lalatina Ariety ity ny mikasika ny fitokonan'ny mpiasan'ny jirama ka namoaka iny fanehoan-kevitra lavalava iny izy. Somary efa maromaro sy lavalava ihany koa ny zavatra izay efa noresantsika tato anatin'ity video ity ka tsy valambatra lavaloatra isika fa hajanona antsika hatreko ny videontsika ary topoko vavy sy topoko lahy. Zay moa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato misesisesy zay fa tsy halaveneny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary topoko lahy veloma topoko vavy amin'ny manaraka indray eo.